antsika rehetrarehetra manaraka anahy eto amin'ny Jardin de Gaëlle dia faly tenako miaraka aminareo indray amin'ity anio ity satria tonga ihany ilay fotoana izay efa nampanantenana izarana anareo ny minute histoire makasitraka aloha voalohany indrindra andreo olona izay nanohana sy nanaiky an'izay projet kelitsika izay makasika hoe andeha asina vidéo kely miresaka ny tantara eto amin'ny Jardin de Gaëlle ny tantara vintage rehetrarehetra moa izany fiainana taloha tsy voatery eto Madagasikara foana aloha fa mety ho any ampitan-dranomasina any ny resaka tontolon'ny lamaody vintage sy ny lifestyle izany hoe ny fiampianana vintage no resantsika ao anatin'izay minute histoire izay androany aloha voalohany indrindra satria androantsika vao manomboka azy ity dia satarintsika amin'ny resaka natonga ny antony natonga ho lasa tia ny fiampianana vintage ny zavatra taloha sy ny fitafy taloha rehetrarehetra ny antony no ianareo reto boky rehetrarehetra ireto efa ataoko hoe taizananditra ihany tamin'izaho mbola kely dia nitaizan'ny bebenay dia rehefa le arivariva ireny dia aseny mamaky an'ilay sombin-tantara izy koa fa reradreraka amin'ny masony dia aseny mamaky an'ilay sombin-tantara le amin'ilay gazety efa taloha be efa totatota kely ireny le taratasy dia aseny mamaky an'ireny dia ohatrany lasa tia ho azy ny zavatra taloha rehetra moa fitafy kokoa lasa izay tiany foana nanaovako dia lasa ohatran'izay foana ihany koa rehefa ny alehibe fa nanampy ahy indrindrandrindra mamaika natonga ho tia zavatra vintage ho iaho teo reto karazana boky izay vakiko ireto ohatrany hoe ny ampita aty amiko ihany izany ny fanahin'ilay boky dia lasa izay atao anaty boky ato ihany koa no lasa ohatrany hoe fiampiainako zay angamba le hoe influencé hoy ny vazaha zay ka voalohany indrindra ho zaraiko aminareo reto tonga dia ho teneniko daholo hoe inona moa izany anaram-boky dia avy tantara fitiniko aminareo manahoana daholo ireo boky ireo dia izao la bonne étoile d'Élise la bonne étoile d'Élise miresaka tantarana vehivavy allemande raha ny tantara atao anatin'ity dia niseho tamin'ny taona 1790 ny manaraka indray la louve blanche ty la louve blanche indray resaka fiainan'ny vehivavy anankiray antsoina hoe Xenia tratry ny sestan moa izany nisy ny fianakaviany tamin'ny andron'ny révolution bolchevique dia izay indray no resahana atao anatin'ity boky anankiray ity tao anatin'ny ady lehibe ihany koa no tena seho ny tantara atao anatin'izy ity ankoatran'izay indray Henri Troyan nanoratra an'ity boky ity la rencontre no anaran'ny tantara lohatenin'ny tantara atao anatiny miresaka fiampianana vehivavy anankiray ihany koa izy ity nandritry ny ady lehibe ihany koa ny tantara atao anatin'ity tao Frantsa tao ny miseho ilay izy dia fiampianan'ny ilay vehivavy antsoina hoe Elisabeth sy ny rencontre nandritra an'izany ady lehibe izany sy ny hatrehany an'izany ady lehibe izany tamin'izany teo amin'ny taona 1790 teo ihany koa ny tantara ao anatin'iny reto boky anankiroa reto indray fanomezana mpimasikelo an'ireo olona izay nanome an'reto boky reto fa reto ihany koa nefa mbola miresaka fiainana taloha tia miresaka enfant du Titanic no anaran'ilay izy izany hoe tany amin'ny taona 1970 tany no tantara raketin'ity boky ity dia makasikasika an'ilay sambo rendrika Titanic sy ny fiainan'ireo olona izay tratry ny losa tamin'izany fotoana izany manarakaraka an'izay ihany koa misy resaka ady lehibe voalohany atao anatin'ity boky anankiray ity indray de mémoire de grand-mère izay ny lohatenin'ilay boky miresaka tsy dia hoe miresaka moa izany fa mitantara vehivavy maromaro mitantara ny fomba ny hatrehan'izy ireo sy ny fivoaran'ny fiainan'izy ireo nandritry ny ady lehibe ihany koa dia misy Madagasikara kely ihany koa satria misy vehivavy frantsay moa izany ny akamaroany atao anatin'ity boky ity dia misy vehivavy sasany nanaraka ny vadiny nakaty Madagasikara rehefa atao anatin'izay ady izay tamin'ny taonjato faharoapolo le izy ary farany reto nosonganiko resana aminareo farany satria efa taloha be ny taona 1790 mihitsy nefa tany amin'ny 19
19e siècle tany mihitsy ny tantara atao anatin'ireto boky reto le cœur insaisissable ty anankiray ity ary ny manaraka un bouquet de dentelle zay dia tamin'ny taona 1910 teo manodididina teo zany tantara atao anatiny ireto. Raha fitinina reto boky rehetrarehetra reto dia somary féministe be ihany satria miresaka amin'ny fiampiainan'ireo vehivavy niatrika ny ady ny atrehan'izy ireo sy nahatonga n'izy ireo lasa mafisaina sy vonona miatrika ady zany nandritra n'ilay ady rehetrarehetra tao anatin'io na ady-piainana na ady teo amin'ny firenena mihitsy moa ary dia izay no nahafinaritra anazy sy nahatonga naty fiainana vintetra ny olona taloha ny vehivavy indrindra dia tena mafisaina be mihitsy vonona hiatrika fiainana be mihitsy vonona nohatra n'ireo ataoko hoe sakatsakana amin'ny zava-miseho rehetrarehetra hoe satria vehivavy dia tsy voafehifehy be tamin'ny zavatra azo atao nefa vonona niatrika an'izany ireo vehivavy rehetrarehetra ireo raha fitinina ny tantara tao anatin'ny boky. Fa boky iray izay tena tiako resahana anareo manokana amin'ity anio ity sady resahako aminareo fitianiko aminareo no mahakasika an'ilay boky no resahako anareo ihany koa ny fiainana ny fitafy tao anatin'ilay tontolo sy ny tantara raketan'ilay boky dia boky anankiray nosoratana vehivavy antsoina hoe Louisa May Alcott tamin'ny taona 1870 teo nivoaka ny andiany voalohany dia nisy andiany faharoa ilay boky zany tamin'ny taona 1870 indray izay no nivoaka zany hoe mbola tamin'ny taona 1970 ihany koa izany ity boky resahako anareo ity tsy ananako eto am-pelantanako moa zany ilay boky fa en PDF nefa nahitako azy mo taty aoriana ihany koa ilay izy efa navadika ho sary mihetsika. Ianareo Little Woman zay ny lohatenin'ilay anarana entin'ilay boky araka nambarako teo hoe nosoratan'i Louisa May Alcott ilay izy raha roman izy ity roman tantaran'ny fiainan'ny azo atao hoe autobiographie ihany moa zany satria ilay tantaran'ny fiainan'ny Louisa May Alcott ihany no tantarainy atao anatin'ity boky ity tantaran'ny fiainany izy sy ny rahavaviny anankitelo efatra mirahavavy zany zareo zanaky Dr. March tamin'izany date zany moa zany dia andron'ny guerre de sécession andao resantsika kely mandritry ny fotoana vitsykely fotsiny izay guerre de sécession izay ny guerre de sécession dia teo anelanelan'ny taona 1980 ka hatramin'ny 1980 teo no nisingy ny anton'ilay ady dia resaka ady moa zany hoe fanatsaharana ny fanandevozana na ny esclavagisme izay ny fanandrinan'ny état tany Amerika io zany no niseho ny tantara aloha dia état du sud zany zara roa zareo tamin'izay dia nisy ny état du sud izay mbola mandala izay resaka fanandevozana izay misy kosa ny état du nord abolitionniste izy ireo zany hoe miady hanolotra sy hanafoana tanteraka ny resaka esclavagisme izay notarian'ny Abraham Lincoln efa hainareo manzany lehilahy en politique américain izany efa nitantana ny Amerika ihany koa izy no niady tamin'izany iady nanafoana izany resaka fanandevozana izany. Zay raha fitinina ny resaka guerre de sécession fa raha iverina kely sika amin'ilay Little Woman teo misy tantarana vehivavy anankiefatra ilay izy i Dr. March moa dia doktery izy ary nandeha anady ihany koa izy tahaka n'ireo lehilahy rehetra tamin'izany fotoana izany mpanan-karena be zareo talohan'ny ady fa avy eo moa tia manampy olona be izay izy mivady dia vokatra izay fanampiana olona izay no lasa tsy hoe nahantra fa lasa atonontonony zany ny fiarim-piainan'izy ireo rehefa taty aoriana avy eo nisy ny guerre de sécession dia lasa nandeha niady ihany koa ny rain'izy efatra mirahavavy tao anatin'izany no nanasongadinana amin'izay hoe nanahoana ny fiainan'izy efatra mirahavavy ilay efatra mirahavavy resahako dia voalohany vavy matoa misy ny Margaret ilay ataontsika hoe malala honiny manam-pahendrena moa zany no ilazana azy na ihany koa hoe Meg eo indray ilay somary
be atezera na mentiketi-po be zay a dia tsy iza fa i Joséphine na ihany koa hoe Jo. Ankoatran'izay dia ilay tia mizara tia manao asa soa moa zany dia ilazana azy ihany koa dia tsy iza fa i Elisabeth na ihany koa hoe Beth no fiantsoana azy ao anatin'ilay horonan-tsary ary faran'ilay faravavy zay somary miavinavina toetra sy tititena kely zay izy a i Amy izay ilay faravavy amin'izy efatra miravavy samy manana ny toetrany izy samy manana ny maha izy azy ary samy miady amin'ny nofinofiny avokoa izy miravavy a fa saingy hoe betsaka ny ady-piainana nandritry n'izay fotoana izay sy raketin'ilay tantara dia izay indrindra mahafinaritra be ao anatin'ilay Little Woman ihany. Fa anisan'ny tena nahafinaritra nandrindra ankoatra ny tantara raketiny dia ny fitafy tao anatin'ity horonan-tsary ity tena azoko atao hoe coup de cœur-ko mihitsy moa ara moa fitafin'izy ireo fa saingy hoe anahirana ihany raha ohatra hoe verina anao an'izay fitafy izay amin'izao taona 20 zao dia izay indrindra no nahatonga namerina kely andreo lamaody tamin'izany fotoana izany a ireo tena nisongadina tamin'ny fomba fitafy sy ny fomba fiaingo tamin'izany fotoana izany aminareo eto a amin'ity vidéo anankiray izay ataoko ity. Tsy hitovy aloha tsy tena hitovy be satria na ny accessoire sarotra be mahita azy ny akanjo sy ny ohatr'izany be lamba mila lamba be dia be. Akanjo anankiray tamin'izany mila lamba eo amin'ny 5 metatra eo vao mahavita azy dia izay no mahasarosarotra kely azy fa kosa ny zako naverina tamin'ireo akanjo izay misy tato amiko ihany moa izany ny pose sy ny style tamin'izany taon-jato faha 2020 na ihany koa tamin'ny taona tamin'izany taona izany dia izao ary ny anisan'ny songadina tamin'ilay fitafy reto hitantsika ireto aloha izany hojerentsika voalohany ny taovolo tamin'izany a dia ny tena lamaody dia ny resaka randrarandrana izany hoe na io randrana anankiroa na io ilay randrana dia atao miakatra eto aloha eto a fa indrindra ihany koa ilay randrana dia chignon ao aoriana ny fototra izany dia randrana ny tena lamaody tamin'izany fotoana izany. Ankoatra ny randrana dia accessoire tena tiandry zareo tamin'io taona io ihany koa ny ruban na ihany koa turban moa filazan'zareo azy dia misy ruban misy fatotra ruban kely amin'ny volo iny izany misorona fatibolo fa tsy chouchou mbola tsy misy ny chouchou tamin'izany fotoana izany na ihany koa hoe ny bigodi fa mbola ny turban sy ny karazana lambalamba kely izay assorti amin'ny akanjo foana matetika no tendance tamin'izany taona izany. Raha miditra amin'ny firavaka tsika dia firavaka nanomboka teo no nitiavan'ny olona ny miravaka foanafoana izany marina fa efa nisy ihany firavaka teo alohan'izay fa nanomboka teo amin'ny vanim-potoana io tena tia firavaka sy tia haingohaingo firavadravaka ny olona. Ndao amin'izay hiditra amin'ny akanjo ary raha ny akanjo dia raha ravin-damba aloha voalohany indrindra izany hoe soratsoratra dia ny dentelle ny tena lamaody izany hoe tamin'izany fotoana izany ary tena anisan'ny fototrasan'ny olona mihitsy ny vehivavy indrindra ny fanamboarana an'ireny dentelle ireny. Dia ankoatran'izay ny rayure indray izany ny imprimé nankafizina tamin'izany vanim-potoana izany. Ny didin'akanjo indray lava be aloha roboka be mihitsy sady matevina be dia na andro mafana na andro mangatsiaka dia lava tanana foana tsy misy mihitsy izany ny akanjo bory tanana tamin'io fotoana io ary rehefa mangatsiaka dia tena reny manche bouffante reny ny tena tiany olona botsina be reny ary rehefa mafana ny andro dia somary midikidina kokoa izay somary tsy dia ohatrohatran'izao kokoa izany fa saingy hoe mbola lava tanana foana. Ankoatran'izay dia tia manao an'ireny kapa ireny ny olona izany hoe ilay mitafy lamba ilay ambony solona akanjo ba izany dia tia manao an'ireny ihany koa ny olona tamin'izany fotoana izany. Ny accessoire miaraka amin'ny akanjo indray dia mbola turban. Raha ohatra ny ankehitriny resaka fehikibo sy ny tariny efa misy isan-karazany be ny ceinture XXL sy ny tariny be dia be fa ny an'zareo kosa dia mbola turban no tena tian'zareo indrindra tamin'io fotoana io sy lamaody tamin'izany fotoana izany. Andao ary ianareo entoka ankafy sy ahita ny sombitsombiny amin'izay ny amin'ireo fitafy
hoe raha ohatra tokoa moa ka ny fitafy tamin'ny taona teo anelanelan'ny 1990 no entina amin'izao taona 2020 zao efa navozina kely zany tsy midoroboka be fa somary fohifohy ihany dia manahoana ny paoziny. Amin'izay ary arao ireto nosongaiko manokana sy nijereko manokana tao amin'ny akanjoko tao moa zany hoe ke misy an'reto ato mitovitovy ihany koa amin'izay fitafy tamin'ny taona 1990 izay nakafisa.